Efa tara izay vao nahatsapa ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny mpitondra sasany ireo filohan'ny androm-panjakana, enina dia ireo izay natao anara-maso ny fifidianana azy dia ny CSC izany. Anohana ny kandida Erajonarymampianina, ny vinantony Zafy Albert, ny Printsy, Kamamy, Hareha, Tinahy, Tsilahy et Georges. Mangataka fiara-miasa amin'ny olon-tsotra ny brigady misahana ny eloka behivavy taorian'ny famonoana ilay sinoa tetsy Behoririka. Fialamboly fa indrindra fanabeazana ny fanaovana ny travaux manuels, fafinaretana ho an'ny ankizy isan-taona ny manao itony asa vitan'ny tanana itony. Manasanao mpanajana toko klasy toko vavy anaraka ny vaovao ny KOLO TV sy ny KOLO FM hatramin'ny farany. Rehefa avy nitety ireo komina enina amby roapolo Antsimondràna izy niaona ny vatana taminareo mponina nanazava ireo tolo-dalàna ho arosiny ao amin'ny anteny meram-pirenena faradoboka iarahana amin'ny Arjona Randriarymalala candidat numéro 10 ao Antsimondràna ny alarobia 12 Desambra izao eny amin'ny kianjana Ambomamora anomboka amin'ny 12 ora ny fanaitanana miaraka amin'ny foe anafanany fotoana Agradskay Tafita Diva Bakomang faradoboka iarahana amin'ny Arjona Randriarymalala fanasiny ho fampandrosonana Antsimondràna. Ankafaliana reto klasy toko vavy ny tsy dia anay no tokantranonao amin'ny ity takariva ity tonga tao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao ny KOLO FM sy ny KOLO TV no amin'izao fotoana izao asaina mpanajana ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny lafiny ara-pahasalamana no etsika hanomboana ny fotoana amin'ity takariva ity tonga ny Ambantsena distrika ny Manjakandriana ave ny valana aretina pesta amin'izao fotoana izao ankizy iray ary no maty atao anatin'ity distrika ity ary voalaza moa fa pesta izay avy amin'ny voalavo no hanavo azy nanao fanadihadiana mahakasika izay ihany koa ny ampanao gazety ny KOLO TV sy ny KOLO FM tany antoerana Ihaja Randrenatoandro. Ambantsena commune iray somary miala ny renivohitra amin'ny lalan'ny Manjakandriana iny tanànan'ny Sosisy. Tamin'ny fiandohan'ny herinandro teo ny ely teto an-drenivohitra ny resaka fa efa tonga ao Ambantsena ny aretina pesta. Vokatra izany mpisavorivory mponina ny atoerana amin'izao fotoana izao momba ny fahamarinana io vaovao io. Raha nanontany ireo mponina teny atoerana laza izy ireo fa mbola tsy nahita ny mikasika io aretina io. Raha ny fiparitahan'ity resaka valina aretin'ity kosa indray nanamafy mponina fa tsy tao Ambantsena ny trangan'ity aretina ity fa tany Ambomanandray. Zatra mampagaga an'le izy ene nata mobile misakana hoe misy mpanakan-dalana dia eto Ambantsena eto ihany dia zao koa zao ny resaka dia mivoaka indray fa hoe misy pesta sosi atao angamba fa na zay eto toerana raha gaga be nahita hoe misy pesta eto Ambantsena. Tsy haiko zara mbola tsy tena eno an'izany zao raha tsy hanao miteny izao tsisy olona nresaresaka anahy fa ankizy fotsiny fa tsy haiko ohatrany hoe narary ilay zaza dia tsy haiko hoe ahoana fahamarinana. Tsy tany hoe zay pesta taty aloha mbola tsy naheno eny izay. Zaho aloha tsy afaka ny anamarina fa hono fotsiny no henoko hoe mpianatra ny CG maty. Tsy haiko zaho koa eto fotsy tsy afaka mivoaboaka nefa henoko amin'ny olona fotsiny ilay izy. Tovolahy kely antsoina hoe Njakatiana mpianatra amin'ny CG Ambantsena classe de 3e namoy ny sabotsy teo voalaza fa voa amin'ny pesta. Eny Ambomanandray toerana miala dia tongotra adin'ilay latsaka fefa miala eo Ambantsena ny mono ny tovolahy kely ity ary raha fitantaran'ny olona teny atoerana efa tonga tany an-trano ny dokotera tao amin'ny CSP2 izay tsy tratra teny atoerana tamin'ny fotoana nahatongavanay nitsara fanafody ho an'ireo mipetraka eo amin'ny manodidina ny tranony. Toy izao ny fomba fitantaran'ireo ankizy mpianatra ao amin'ny CEG ny fomba nahafaty ity tovolahy kely ity. Nararandolony izy dia maty be. Iza ny anarany? Njakatiana. Firy aminy izy? 3e C. Marary am-bolo. Dia nareo ve ampianarana efa tenenin'ny mpampianatra hoe zao ny atao, zao ny atao? Mbola. Mbola tsy nitena izany tsy mpampianatra? Fa ovianao Njakatiana amin'ny maty? Tamin'ny lahady. Andrasana amin'izao fotoana izao ny fanazavana hoentin'ny ministera amin'ny fahasalamana mikasika ny fahamarinan'ny fahatongavan'ity valanaretin'ity eto Ambantsena
fa raha ny nambaram-ponina teny atoerana azo antoka tsara ary tsy azo mipesta araka ny filazan'ny onjam-peo iray azy ny sosisy eny atoerana. Araka izany dia efa manan-tanina ny rendez-vous ity valanaretina pesta ity amin'izao fotoana izao. Hatreto aloha dia mbola tsy nisy ny fanambarana ofisialy avy amin'ny ministera ny fahasalamana ny mety ho fiarovana mba tsy hatongavana izany valanaretina izany eto an-drenivohitra. Raha ny fantatra ihany koa sy ny hita sy ny tsapa dia somary tsy dia nandray ny andraiky ny firy andia ministera manoloana ity valanaretina ity satria raha ny fantatra dia efa tao aorianany tranga farany teo tany amorontsiraka dia somary ela ihany avao nisy ny fandraisana andraikitra teo anivony izany ministera izany. Ano izy antsika ny fampahalalam-baovao kosa dia ny makasika ny lafiny tsy fandriampahalemana mangataka fiara-miasa amin'ny olon-tsotra ny polisy pirenena mba ahafahana manenjika an'ireo navandoza nafaty ilay teratany sinoa ny alahady lasa teo tetsy Behoririka. Voakasika izany ihany koa moa ny famonoana ny candidat solombavambahoaka tetsy Ambodinosotry naterin'izy ireo fa misy ny olona izay tokony hoarovana ihany koa momba ilay raharaha nahitana faty miisa 3 tetsy Ambohimailala farany teo misokatra izany any antsoina hoe appel à témoin manomboka eto. Fanadadiny Indien Nara Johnson. Angatahina ireo rehetra manam-baovao ka ahafahana misambotra ny lay na anireo nahafaty ilay sinoa tetsy Behoririka ny alahady teo mba anome vaovao eny anivon'ny polisy pirenena. Tsy fahita firy ny karazana antsoavo ataon'ny polisy pirenena tahaka izao. Navahan'ny polisy manokana ny tranga teny Behoririka farany teo iny ny alohan'ny nampatsiahivan'izy ireo tranga hafa mahakasika famonoana teratany malagasy. Raha nambarany ireto farany nisy natsikaritra ny endrik'ireo olona nahavanona ny loza nahafatesana teratany sinoa iray tetsy Behoririka. Be dia be ny olona nanao témoignage tamin'ny fanadihadiana izay nataony ireo mpanao gazety zany fa nahita maso ary misy nahatsikaritra misy ary ny tarehin'ilay olona anankitelo izay teny Behoririka ka angataka zahay manao ansoavo amin'ny vahoaka tsara sitrapoa mba hanampy ny polisy amin'ny fanomezana vaovao an'ireo olona zay nahavandoza ka nanitifitra ny teratany sinoa. Araka ny loharanom-baovao azo mitaky ny mangarahara momba ny tiraraha ity ny gouvernemanta sinoa. Ezaka ny amoaka portrait robot ny avy eo anivon'ny polisy siantifika hanamorana ny famotorana rehefa voaray eo ampelantanan'izy ireo ny mahakasika ny olona mety ho nahavanona ny loza. Efa eo ampelantanan'izy ireo kosa ny basy nitifirana ilay sinoa ka fantatra tamin'izany fa basy vita gasy no notifirana ity vahiny ity. Mahakasika ny tranga nahafatesana olona 3 teny Ambohimailala fantatra amin'izao fotoana izao fa mbola misy vehivavy iray niaraka tamin'ireto olona maty ireto kakarohina ankehitriny. Efa fantatra ny tompona andraikitra ny mombamomba ity vehivavy ity ka manao antsoavo araka izany izy ireo mba anatonana ity vehivavy ity aingana ny polisy ahafahana miaro ny ainy. Amintsika moa izay zavatra izay dia azo apetraka amin'ilay hoe témoin capital io vehivavy io na fantatra ny zava-misy mialohany nanjavonan'izy 3 izay hita faty ireo. Ka eto izay zany manao antsoavo ho an'ny tovovavy io tokony tsy hanana tahotra izy anantona ny mpitandro filaminany ary efa mivonona amin'ny fiarovana ny ainy koa izahay satria sao dia sanatria koa mety hiteraka valifaty ho an'ireo olon-jatro koa ny filazany tovovavy io tena zavatra marina rehetra ka mino fa mahafantatra sy maheno an'izao antso izao izy amin'izay zavatra izay anantona ny mpitandro filaminana izy fa ho araisinay andraikitra ny fiarovana sy ny fiarovana azy mandritra ny famotorana rehetrarehetra mihitsy satria moa ao anatin'ny asan'ny polisy ihany koa le hoe ny fiarovana amin'ny vavolombelona. Ny laharana 034 05 998 46 na ny 034 05 998 47 na ny 034 05 517 09 no laharatarby ahafahan'ny olo-pirenena miantso ny tompona andraikitra mahakasika ireo tranga von'olona sy fanafihana ireo. Vaovao mahakasika ny fiainam-pirenena kosa indray fampahafantarana ny mpifidy ny olona ara-pahamehana ho an'ny senita 3 andro meloha ny fifidianana miampy ny fampianarana ampitaina isy ihany koa ny pedadrindrina manoro ny mpifidy hanamora ny fizotry ny fifidianana ho amin'ny 20 ny volana desambra ho avy izao. Fanadidina mahakasika izay. Dingana folo no arahan'ny mpifidy iray mandra-pivoakany ao anatin'ny birao mpifidianana. Voalohany, manamarina ny anarany ao anatin'ny lisitra. Faharoa, mandray ny bilta ifidianana filoham-pirenena. Fahatelo, makao amin'ny izeloara voalohany. Faefatra, mivoaka ny izeloara dia mandrosaka ny vato ao anatin'ny vata mangarahary natao an'ny filoham-pirenena.
Fahadimy, manao ny rango-poy ao anatin'ny lisym-pifidianana. Fahaenina, mandray ny bilita faharoa. Fahafito, miroso ao amin'ny izoloara faharoa voatokana ao amin'izany. Fahavalo, mandrotsaka ny vato amin'ny vata mangarahara natokana ao amin'izany. Fahasivy, mametraka sonia ary fahafolo farany. Faranana amin'ny fametahana ny ranomainty tsy azo kosehina amin'ny ankibetanana sy ny fakana ny karapanondrom-pirenena. Tsy tokony ho sarotra ity fomba fifidianana ity, hoy ny filohan'ny senita. Isy raha teo ny kisarisary ipetaka eo ivelan'ny birao fandatsaham-bato ahafahan'ireo mpifidy mijery ny toromarika anatanterahany fifidianana. Dia hiavaka tsara zay fifidianana présidentielle zay satria miditra isika dia mandalo assesseur, mandalo maka ny bulletin ary dia miditra ao anatin'ny trano fisainana natokana ho an'ny présidentielle. Mivoaka teo dia misy urne natokana ho an'ny présidentielle ihany koa izay miloko menamena nampiasaintsika tamin'ny premier tour ary ny urne anankiray izay miloko maitsomaitso ny rakony no natokantsika ho an'ny législative ary dia za matoky siminy fa ho haitsika ny mandeha manaraka an'izay fizotran'izay kisarisary ao anatin'ny bureau de vote zay. Ny anton'izay moa dia mba hampalaky antsika ary mba hampiavaka ihany koa satria fifidianana roa samy manana ny maizy azy io fifidianana izay ataontsika. Matipaika ny fomba hiatrehana ny fifidianana hatramin'ny fametrahana ny vato fandatsaham-bato, isorohana ny mety ho fampidiran'ny olona iray vato roa na mihoatra izany. Tsy atao mitsivalana satria raha mitsivalana dia mety ahafahana mampiditra bulletin mihoatra ny anankiray ao anatin'ny le vata mangarahara. Noho izany dia atao mahitsy ohatr'izao izy dia hita tsara, hitan'ny président avy aty zany hoe anankiray inona latsaky le olona iny. Manodidina ny folo ny olona hita ao anatin'ny birao mpifidianana iray. 10 ny membra ny birao fandatsaham-bato, 2 fanampy ny mandamina any ivelany. Manana solotenana 2 ny mpanaramaso avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena ary 2 ny avy amin'ny kandida filoham-pirenena, iray avy amin'ny kandida solombavam-bahoaka izay ifandimby mandritra ny 12 ora ny 20 desambra ho avy izao. 4,3 alina sy 4 hetsy ny isan'ireo mpifidy fanampiny ao anatin'ny lisym-pifidianana manerana ny nosy raha toa ka 2,3 sy 2,9 sy 4 alina sy 1 hetsy no nanaovana fangatahana teo anivon'ny tribonaly. Efatara kosa zay vao nahatsapa ny tsy fanaran-dalàna ataon'ny mpitondra sasany ireo filohana andrim-panjakana eny na dia ireo izay atao anara-maso ny fifidianana aza dia ny CEC izany. Anisy moa ny fanambarana izay niarahany ireo lehibe n'andrim-panjakana namoaka androany izay milaza ny tsy tokony hombany ny lehibe n'andrim-panjakana araky ny voarakitra ao anatin'ny sorodalana. Fanadihadiana trano no arantsika mahakasika. Efatra amin'ny omaly teny Andreniarivo no nikondoha ireo oloben'ny firenena nahitana ny Premier Ministre Maître Belgique ny filoana sasany ny général de Société, ny filoana Congrès États-Unis ny filoana CST ny général de Société, ny filoana militaire ny général de Société ary ny filoana comité manaramasy ny tondrotra ireson-dehibe ny mahatarika izany. Ilaza izy ireo tao anatin'ny fanambarana fanaja ny fipetra ny fifidianana izay voafaritry ny tondrotra mba ahazoana fifidianana madio mangarahara ary eken'ny rehetra mailana ny krizy. Taorin'izay ny mambarana ny tsy fiandaniana ihany. Hanaja ny fipetra mifandraika amin'ny zotra-pifidianana voasorotry ny tondrozotra hivoahana amin'ny krizy eto Madagasikara. Ahatonga ny fifidianana izay atao amin'ny 20 ny volana Desambra ho avy izao ho azo antoka, malalaka ary mangarahara. Hanaja ny tsy fiandaniany andrim-panjakana izay tarihinay mandritra ny fotoan'ny tetezamita amin'ny ankapobeny sy ny mahakasika ny zotra-pifidianana manokana araka izay voalaza ny 2020 ao amin'ny tondrozotra. Tsy voatazana ireo filohan'andrim-panjakana sasany anefa irety tsy fiandaliana ity. Mbola nanamafy ny Premier Ministre teto fa raha misy ny feo-rapefy amin'izany dia azo atao tsara ny mampiatra ny lalàna. Ny fanajana ny lalàna velona izay no tokony ataontsika. Misy ny tondrozotra izay ny tantanana ny tetezamita. Misy koa ny code électoral izay mifehy ny fifidianana. Dia anaovana antsoavo eto koa ny mba anajany ny tsirairay an'izany lalàna velona. Toy ny malagasy tsirairay ny mametra-pitoriana raha ohatra ka hitany fa tsy mifanaraka amin'ny lalàna velona amin'izay tokony atao no ataon'ny olona sasany zany.
na tiana na tsy tiana voakasika ity fanambarana tena hatramin'izao araka izany dia mbola maro ireo andininy tsy miantra ao anatin'ny tondrotra na dia efa manao ny ezaka ny fampivoarana sy ny atranikany aza rehefa mety manaramaso ny fampiarana ny tondrotra na ny CSC. Tsy tazapotsiny ny mpiasa-panjakana ambony ny olana maro sy ny osika izay nitrangana andritra ny fifidianana dingany voalohany teo andray-anjara amin'ny fanaraha-maso ary tsy anaiky lembenana manoloana ny mety foaram-pefy mitranga ireo mpiasa-panjakana ambony ireo ankilany dia efa vonona ary efa tonga eto Madagasikara ireo iraka manokana misa 30 anara-maso ny fifidianana avy amin'ny OIF fanadidinina mahakasika izay hatrany no arantsika. Entra sady feno nambarany ireo mpiasa-panjakana ambony izay nahitana ny solitena sy sampana ary ny rantsana tsirairay avy nanatanteraka fanambarana androany tetsy amin'ny hôtel Carlton. Tsitsitsy fitenenana izy ireo noho ny fiainam-pirenena sy ny fiainan'ny vahoaka izay efa miaratsy amin'izao fotoana. Miantso ny senita, ny CES sy ireo rafitra mahefany amin'ny faritra tsirairay avy araka izany ireto mpiasa-panjakana ambony ireto mba hampandany ny safidim-bahoaka. Mba ho fifidianana mangarahara sy ho ekeny rehetra no hitranga. Amin'ny maha-olo-pirenena sy amin'ny mahavondrikery anay dia andray anjara amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana izahay mba hamaranana izao krizy mampijaly antsika mianakavy izao. Ary manentana ihany koa ny isam-batan'olona indrindra isika mpiasa-panjakana mba havitrika amin'izany fanaraha-maso zany amin'ny fizotry ny fifidianana, ny fanisam-bato, ny fitaterana, ny voka-pifidianana. Mianso ireo namana mpiara-miasa isan'ny sokaziny sy isan'ambaratongany mba hitazona ny marina, tsy hitanila sy tsy anaiky ny faneriterana samihafa fa hanaza kosa ny safidim-bahoaka. Ho an'ny OIF manokana kosa indray dia efa saika tonga eto Madagasikara avokoa ireo mpanara-maso ny fifidianana amin'ny 20 ny volana Desambra ho avy izao izay misa 30. Ny fanamafisana ny fampianarana ny mpifidy sy ny fanitanana ny malagasy anefa ny adidiny kosa no tena ny andreketany ny ireto iraka avy amin'ny OIF ireto. Ce qui est à observer cette fois-ci, évidemment, c'est le fait que c'est une élection jumelée, donc il y a à la fois le vote pour l'élection présidentielle et celui pour les législatives. Et donc l'organisation matérielle des bureaux de vote, et entre autres la séquence de vote, la remise des bulletins, il y aura 2 urnes, il y aura 2 bulletins. Saika efa hitantoerana avokoa araka izany ny sifolisanjato ireo mpanara-maso vahiny efa melipatrana ihany koa ny mpanara-maso 5 mahero avy eto antoerana. Anoana ny kandida era-jonary mampianana kosa ny vinantony Zafelbert ny Prince Kamamy Ariatinay tsy alia George hatreto anefa dia tsy saina nambaram-pahabe masy ny fanohanana ity kandida ity ny professeur Zafelbert na dia tao amin'ny trano fonenana azy anonaovana ny fanambarana tamin'ny fomba ofisialy. Nanambara ny Prince vinantany professeur Zafelbert ity fa ny heviny sy ny sitrapony manokana no nandraisany ny fanapahan-kevitra. Nambarany ihany koa ny fandaharan'asany izay naharesy lahatra azy no antony izao safidy izao. Ajovao izao anefa ity farany no nitondra ny fanohanany fa efa hatramin'ny fiodinana voalohany. Fanampanazavana. Averiko aminareo valiko aminareo zay professeur Zafelbert dia manana ny positiony ary nanana ny positiony oui, raha tsy diso angamba il n'était pas pour les élections. Zay angamba. Manokana dia hoy zaho hoe ilay candidat era-jao mampianana hitako hoe mi-inspiré anahy ny programme. Zay zany tsy maintsy misy an'izay aloha zay zany nahatonga anahy hoe ity rangahy ity zany no heveriko ala mbola heveriko amin'izao miteny zao et je suis convaincu hoe manana programme matotra kokoa. Afamanoloana izay fifidianana ho tanterahana amin'izy maho avy izao izay dia nanainga androany hiazo ny faritra iasany avy ireo mpanara-maso ny fifidianana foezaka avy amin'ny vondrona européenne. Ny ezaka nahafantatra ny antony nahatonga azy ireo anao izao asan-tsitrapo izao ny mpanao gazetinay fampahafantarana ny Kati Georgety entiny Hilda Sinjono arantsika. 12 taona i Kati teratany Belge izy ary mipetraka ny Luxembourg. Efa 10 taona zay no nahampikambana azy tao anatin'ny pelatsaka tsitrapo amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana avy amin'ny vondrona Europeanina. Nandalo sivana maro sy fifatenana ary fiofanana maro izy mialohan'ny natafiditra azy solotena ny fireneny ao anatin'ny mpanara-maso ny fifidianana amin'ny vondrona Europeanina.
Mais ça fait 10 ans que je m'intéresse aux élections, aux bonnes pratiques électorales. Je me suis toujours intéressée dans des pays autres que les miens. J'ai toujours été très curieuse de découvrir des réalités différentes de mon pays. Et alors j'ai commencé à me former. Mila mahafoy ny fotoana ny hoan'ny tsy asa fanoloran-teny ity ny pirotsaka antsitrapo tsirairay avy mba hiatrehana ny iraka fanindroany eto Madagasikara nakafahazoan-dalana tsy hiasa na congé 20 andro ikaty. Tsy izay rehetra teo mpanara-maso ny fifidianana tokoa mantsy dia afaka manao izany. Mila olona manana anton'asa sy mamiratra eo amin'ny sehatra misy azy vao tonga amin'izay toeran'izay. Pour être observateur, il faut être très professionnel, donc il faut avoir une attitude professionnelle telle qu'on l'a dans nos autres métiers de tous les jours. Dans mon métier de tous les jours, dans mon pays, je suis chargée de la communication et de la presse. Mais dans mon deuxième travail, j'aimerais dire, en tant que volontaire, il faut aussi être professionnel et bien se préparer. Efa ampolo ny iraka manokana mikasika ny fifidianana nataony tsy teratany belge ity tao anatin'izay 10 taona izay. Fanindroany ho an'ny eto Madagasikara satria efa isan'ireo tonga teto amin'ny fihodinana voalohany izy. Ivelan'ny fiainana mahampanara-maso ny fifidianana azy. Manana fiainam-pianakaviana ihany koa ikaty. Mais ma famille est toujours très enthousiaste parce qu'à chaque fois je leur raconte comment ça s'est passé. Ils découvrent un peu aussi d'autres réalités à travers les récits et c'est très enrichissant pour moi mais aussi pour ma famille, donc ils m'encouragent et voilà, ils sont très, très positifs. C'est la première fois que vous... Toany katy 17 izy ireo no mandao ny fianakaviany. Ny asa ny fireneny, anara-maso antsitrapo ny fifidianana eto Madagasikara. Iparitaka amin'ny faritra 12 isedra indray fanamby vaovao amin'ny tany tsy mbola fantany. Araka ny efa nambaranao tany am-piandohan'ny vaovao teo dia manambahiny ny sampany fampahalalam-baovao ny KOLO TV sy ny KOLO FM amin'ny ity takariva ity. Hakatoka ihany koa ny famaranana ny fampelezan-kevitra amin'izao fotoana izao manambahiny ny vaovao araka ny efa nambara teo. Tsy iza moa izany fa i Naivo Andriananja Navaly Mandimby anafantatry ny olona amin'ny anarana hoe Naivo izay candidat ny MMM na ny malagasy miaramiainga amin'ny boriboritany fahenina mitondra ny larana fahatelo moa izy. Raha nitatsika ihany koa amin'izao fitafy izao fanontaniana voaloha tompoko betsaka ny candidat izay nirotsaka atatao anatiny ity fifidianana ity. Taratra ihany koa izany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena dingana voalohany teo. Ho anao manokana inona ny tena antony na risikanao hirotsaka ho solombavambahoaka? Voalohanteny angamba aloha dia faly miarabanao tovy Rakotondravony ary faly miaraba koa ny vahoaka Nambomanarina izay manaraka antsika amin'izao fotoana izao. Marina tokoa, maro ny mpirotsaka ao amin'ny boribory tany fahenina Ambomanarina dia ny antony tena irosahanay zany dia amin'ny mazana-tany anay zany mba mila mandray andraikitra amin'izay zanatany araky ny fomba fiteninay hoe zanatany mandray andraikitra. Nisy hoe zanatany mandray andraikitra izay be da be ihany koa ny zanatany ao anatin'izany boribory tany fahenina zany. Inona mampiavaka anay vao anatin'izay rehetrarehetra izay? Tsy mampiavaka aloha betsaka fa raha mipirotsaka ao Ambomanarina tsisy zanaka Ambomanarina mihitsy ireo zany raha ny tena marina fa ny tenanay irery ny zanatany io fa saika olona sasany avy any Besarety no manofanofa hevitra kely ao amin'ny faritra Ambomanarina ao dia mahazo résidence dia milaza fa pirotsaka ao Ambomanarina. Ny akamaroan'izy rehetra zany saika ohatr'izany daholo satria nahatonga anay hirotsaka moa mbola verika ihany dia efa nisy zany zay nandritry ny député asa raha tamin'ny taona firy ireny izay député lany tao izay lany dia tsy hita, izay lany dia tsy hita fa na metoky anay atao Ambomanarina fa izay lany zareo dia tsy hita. Ka zay no mahatonga ny zanatany amin'ity zany sy manentana ny vahoaka Ambomanarina mba hifidin'ny larana fahatelo zany amin'ity indray mitoraka ity fa izy tenanay no afaka anarina Ambomanarina amin'ny fomba rehetrarehetra. Ianao teny hoe zanatany, inona ny tena maika, inona ny laharam-pameana tadiavin'ireo mponina Ambomanarina raha izay lalàna izay satria ao anatin'ny rafitra mpanao lalàna ty solombavambahoaka ty, inona zany no maika eo amin'ny lalàna raha ohatra hoe Ambomanarina sy ny boriboritany fahenina ny jerena? Ay,
tsara fipetraka le fanontanianao. Ny maika zany a amin'ny boribory tamin'ny fahenina raha lany ny tenanay dia izay eo efa manana tolo-dalàna izay hoentinay eo amin'ny lapa zany a amin'ny fotoana tongavana eo izay tolo-dalàna angatahany vahoaka rehetrarehetra mihitsy a izay iverenana Ambohimanarina ho commune satria tamin'ny repoblika voalohany Ambohimanarina dia commune ary nahavita tena amin'ny rehetrarehetra raha tsy teny fotsiny a tamin'izany sekolim-panjakana amam-polo ny volana aloha ny rano tsy nisy an'izany naloha volo izany mihitsy ny jiro amin'ny lalankely mirehatra daholy ny fotodrafitr'asa zany hita mihitsy ny fahatsarany satria Ambohimanarina maro orinasa vaventy zany a izay mampidi-bola be tokoa raha ohatra ka tafaverina amin'io commune io afaka mamorona fotodrafitsara maro zay a indrindra fa hoe resaka asa ho an'ny tanora. Isaranao Andriamatona Evona ndraiky ny vahiny teto amin'ny KOLO FM sy ny KOLO TV hatamin'ity takariva ity ankasitrana ianao ny anaiky izay avahiny zay. Dia misaotra betsaka zany a ho an'ny mpanasanay a dia misaotra koa ny vahoaka an'Ambohimanarina zany a ny henonay hatramin'ny farany fa dia mba misy teny farany ho tenenay zany a dia manentana antsika Ambohimanarina tsy ala amin'ny zanatany amin'ity indray mitoraka ity izay laharana fahatelo a ao amin'ny bulletin tokana dia misaotra betsaka tompoko. Ankasitrana ary ianao tompoko ao anatin'izay fampielezan-kevitra izany dia 20 andro ny fampielezan-kevitra nanazavatra ny tolo-dalàna mitsinjo ny vahoakana Tsimondrano eny anivo ny antenimieram-pirenena ny kandida laharana fahafolo ny safidy ny kianjana Ambohimamory ny kandida solombavam-bahoaka John Elita anaovana ny faradoboka ity commune ity ihany koa moa nanolotra azy ho kandida solombavam-bahoaka ny andindinina avy hatrany ary eo amin'ny sary sy feo nyity kandida ity. Kandida mitsinjo lavitry Arjaona Randriary Malala nanome toky izy fa tolo-dalàna hitondra fampandrosoana marina tokoa eny Tsimondrano no arosiny eny amin'ny antenimieram-pirenena. Ampanefy, Zoalandy, Ampahitrosy, Antanety-kely, Ambohijoky no commune nandalovany androany. Ny rona tanteraka tamin'ny fanazavana ny roponina ny votoatin'ny fandaharanasana ny fampielezan-kevitra nataony. Ho ana Tsimondrano, sakana tanteraka eo amin'ny fahamoanany vokatra ny faharatsiany ny lalana. Tafiditra amin'izany zany ataontsika hoe aratsiany lalana miala ao Antanety-kely mivoaka aty Anosizato mandalo ny eto Ampanefy, mandalo ny Ampahitrosy, mandalo ny Ankadivorobe, mandalo ny Soavina satria raha tsika malala fa raha miala ny Antanety-kely mivokatra legioma rehetrarehetra adiny telo vao tonga aty Antananarivo. Isan'ireo voarakitra ao anatin'ny fandaharanasany Arjaona Randriary Malala ny fanamboaran-dalana ary nampananteny izy fa hiady mafy mba hijerena akaiky ny tolo-dalàna ahafahana mampitombo ny teti-bolan'ny ministera ny asa vaventy. Ankoatra ny faharatsiany lalana, sakana tsy mampandroso any distrika na Tsimondrano ihany koa ny tsy fahandriam-pahalemana. Vinavinain'ny Arjaona Randriary Malala ny ampandany ny tolo-dalàna ampifanakaiky bebe kokoa ireo mpitandro ny filaminana amin'ireo mponina. Eo amin'ny lafiny sosialy, olana mianjady amin'ireo mponina ao Tsimondrano ny fahamaroan'ireo tanora tsy hanasa. Araky ny atotanisa mantsy, mahery ny 3 alina izy ireo ny tsy hanasa. Tetikasa narosi ny Arjaona Randriary Malala ny fananganana orinasa mpanodina voasary avy ao Ambojavy sy Frezy avy any Ambatofotsy sy ny manodidina. Eo amin'izay sehatra azy izay ihany koa nanome toky ireo mponina ao amin'ny commune Soalandy izy fa ataony vaindondrara ny fanolorana tolo-dalàna iarovana ireo mpanao vato avy amin'ireo kariera miisa 4 ao amin'ny commune io. Fa isan'ny olana mianjady amin'ireo mponina ihany koa ny tsy fahafantarany ireo dingana rahana azahoana ny bokitany vonina i Arjaona Randriary Malala hitondra ny feon'ireo vahoaka eo amin'ny fandiniana ireo lalàna anamorana ny fahazahoana bokitany sy ny momba ny fiarovana ny zoan'ireo tompotany. Momba ny fahasalamana, tolo-dalàna hoentiny mampitombo ny teti-bolan'ny ministeran'ny fahasalamana no vinavinainy aroso eny amin'ny antenimieram-pirenena. Tokony ho lahara-pahamehana arak'izany ny fanampiana ny isan'ireo CSP2 sy ny fampitaovana azy ireo. Nanamafy hatrany Arjaona Randriary Malala fa tsy kobakambavy ireo fandaharanasa rosiny fa ho tanterahany marina tokoa. Efa ela izy niomana ary efa vonina tanteraka hiatrika ireo sedra rehetra ahafahany miaro ny etaetan'ireo vahoaka avy ao Tsimondrano ao amin'ny antenimieram-pirenena. Maro ny fanfariny mamindindra, maro ny kandida fa numéro 10 ny tsara indrindra. Tiaka mafy be azy.
fa ino faharoa indray no miantrana eto amin'ny plateau ny KOLO FM sy ny KOLO TV amin'izao fotoana izao makasika hatrany ny akatoky ny famaranana ny fampielezan-kevitra ny fifidianana rososina izay ho atao amin'ny 20 ny volana desambra ho avy izao no antony izay Andriamatoa Bertin moa larana fa 20 candidat ho Atsimondrano no vahiny eto indray. Andriamatoa Bertin, miarabanao tompoko. Miarabantsika eto amin'ny KOLO TV, miarabany mpanaraka amin'ny fandarana koa zany sy ny vaovao amin'izao arivo zao. Fanontaniana voalohany angamba anisan'ny manitikitika ny maro satria 430 nareo no candidat ho Atsimondranao raha ny fantatra somary betsaka ihany zay raha oharina amin'ireo candidat eto amin'ny boribory-tany enina eto andrenivohitra. Fanontaniako voalohany sy manitikitika ny maro an'keo inona zany ny tena antony ilatsahanao ho solombavam-bahoaka eny amin'ny boribory-tany na Atsimondranao? Misaotra betsaka amin'ilay fanontaniana toko. Ny tena marina moa zany ny tenako candidat Bertin numéro 28 dia etona dia manamafy foana hoe ny mpanao fanatanjahantena sy ny tanora sy ny vahoaka ny Atsimondrano raha ilaina mihitsy zay no nanolotra ny tenako mba hilatsaka solombavam-bahoaka. Tsapany zareo fa be ny serasera, be ny fiarahamonina ny ainako teo amin'ny sehatra maro ka zay no nahatonga an'izao navelom-bolo nanosika ny tenako hilatsaka ho solombavam-bahoaka. Etona nefa ny dia mbola manamafy foana hoe tanora ny tena sa vonina ndray andraikitra ary anentana hijery ny fampandrosoana ny Atsimondrano. Tsy afeniko be ireo zavatra mety hoe karakaraina sodiniana fa teo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena moa nalalan'ny olona ny tena dia izay angambany no mety narantorantoko fa sanatsy tsy hoe tsy nanao akila-bao ny sehatra hafa na amin'ny zavatra rehetra zany na fiarahamonina hafa fa ny tena moa dia olona serasera dia averiko etona fa miresaka fampianarana sika ao ny tenako, miresaka fanabeazana tsika ao ny tenako, miresaka fahasalamana tsika eo foany Bertin, miresaka ihany koa tsika amin'ny ataoko hoe sehatry ny fandriampahalemana sy ny filaminana eo foany Bertin. Santionan-javatra zany fa dia io moa miakina amin'izay fa zay no tonga ny tenako hoe natolotry ny vahoaka. Re foana ianao teo laza resaka fanatanjahantena manitikitika ny olona hoe aiza kosa zany le fampivoarana ny Atsimondrano ao anatin'izay hoe fanatanjahantena ny tena niompananao aiza le fampivoarana ny Atsimondrano indrindra ny vahoaka ihany koa zay efa somary sahinana amin'izao fotoana izao betsaka ny lemaka eny aminareo eny aiza ny mahakasika izay? Manome toky anareo Bertin vahoaka ny Atsimondrano satria ny antony dia tsotra be. Anisany hitako ary tsapako efa metery andrenivohitra mikisaka makeny Atsimondrano daholo ny olona noho izany tokony ho saro-piarotsika amin'ny tanitsika eny Atsimondrano raha zay ohatra ataoko resaka anankiray hoe mariako etona. Ny antony dia tsotra, lasa mpanambola avokoa ny tanimbary na ny toerana tokony mbola anaovana développement ho an'ny commune na ho an'ny fokotany mihitsy ary raha ohatra ka resahana zay. Santionan-javatra zay resahako zay sanatria tsy teny akory hoe tsy lara-pahamena ny zavatra rehetra fa azo tsapahitanina sy hita maso zany lasa mpanambola hoy ny tenako tsy hita intsony hoe aiza no mety hampandrosoana ny Atsimondrano raha tonga eo amin'ny toerana zay misy anay zay fa hiady mafy zay ny lalàna mikasika an'ireny fananatany ireny fa dia ho hitantsika eo moa ny toerana satria zavatra hita maso zany ny zavatra rehetra misy ohatra resaka sport moa no nampalaza ny Bertin dia na ny anaovana sport ange hoe lalao tournoi na foot na kianja fotsiny zany tsy miresaka kianja manara-penitra ny tena aketo fa kianja fotsiny dia indramina na ho fany reny terrain reny noho izany nampalahelo zany ary natsapako zavatra maro moa izy ny foot à 11 raha foot ny resahantsika efa vitsy sisany terrain amin'ny foot à 11 efa lasa foot à 7 na foot à 9 sisa santionan-javatra zay. Andriamatoa Bertin dadasika Atsimondrano raha nita re matetika ihany koa raha eny amin'ny faritra Itosy eny ny lafiny tsy fandriampahalemana ny fanafihana amin'ny tapediana aiza nareo solombavam-bahoaka mahakasika an'izay hoe fiarovana ny vahoaka zay? Fiarovana ny vahoaka zay zany amin'ny resaka filaminana sy ny resaka hoe filaminam-bahoaka dia atsoriko avy hatrany efa nanome zao Bertin santionan-javatra nanome sifflet ho an'ny vahoaka mba ahafahana maneo zany hoe miara-miaina amin'ireny vahoaka ireny amin'ny fandriampahalemana. Etsy andanin'izany koa miara-miasa amin'ny fikarakarana an'ireny poste avancé ireny sanatria tsy hoe adino zany fa efa karakarain'ny Bertin daholo zany manantena anareo ny Atsimondrano manantena antsika ary Bertin aoka ny ka mba ny vato 28 no apetsaky ny vahoaka eto Atsimondrano ho an'ny Bertin ary metoko Bertin ho an'ny Atsimondrano. Isaorana ianao tompoko nanaiky ny vahiny teto amin'ny sampana fampahalalam-baovao ny KOLO TV sy ny KOLO FM tamin'ity takariva ity mametraka ny veloma tompoko.
manam-piarana tompoko misaotsapetsaka indrindra tompoko. Anoizatsika ny fampahalalam-baovao kosa amin'ity takariva ity dia androany ary no natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny Indien ny faefatra tamin'ny fanadihadiana no tanterahany afrobarometra teto Madagasikara. Ratsy ny antotanisa eo amin'ny lafiny fandriampahalemana. Fanadihadiana mahakasika izay miaraka amin'ny namana Hilda Asinjo. Ho an'ny ankabeazan'ny malagasy, tsy ampy ny fitaovana sy ny enti-manana anamafisana ny fandriampahalemana eto amintsika. Malagasy iray amin'ny efatra no milaza ho tsy mandry fahalemana noho ny tsy fisian'ny tompony mpitandro ny filaminana amin'ny manodidina ny toerana fonenany. Toy izany ihany koa, 420 isanjato no mitaraina noho ny tsy fisian'ny barazy apetraka ny mpitandro ny filaminana amin'ny fidirana ny tanàna. Eto an-drenivohitra manokana, efa ho isan'andro no arenesana fanafiana amin'ny taha-piadiana ary amoizana ain'olona toy ilay nitranga dia tsy be horirika ny alahady teo. Tsy ampy anefa ny fisafona ny tanàna ataon'ny mpitandro ny filaminana. Ho an'ny eto Antananarivo, 520 isanjato no afa-po amin'izany raha toa ka 7 isanjato fotsiny izany ho an'ny any ambanivohitra. Mbola isan'ny voatondromolotra ihany koa ny fahafahana miantso ny mpitandro ny filaminana rehefa misy trangam-piarahamonina miseho. Malagasy 410 no milaza fa sarotra izany. Vokany, aleon'ny olona tsy mitaraina ka ny ray apa-efatra ireo manana olana ihany no mitondra izany eny amin'ny mpitandro ny filaminana. Akatoka ny fetin'ny faran'ny taona saika mitady sy mitondra fahafaham-po ho an'ireo mpanjifa ny avy ireo orinasa amin'izao fotoana izao. Tolotra vaovao hatrany ary no entin'ireo orinasa mpivarotra vokatra fahitalavitra amin'ny zanabolana amin'izao akatoka ny fety izao. Fihenam-bidy moa sy fanampiny any tolotra no paikady entin'izy ireo manoloana ny amaranana ny taona ka samy manintona ny mpanjifa niaraka izany ireo orinasa ireo. Fanadihadiana miaraka amin'ny Narindra Randrianomanana. Mifanisy ny orinasa manolotra tolotra vaovao amin'izao akatoky ny fetin'ny fankalazana ny noely sy ny faran'ny taona amin'izao fotoana izao. Ny ampitely indray ny fahitalavitra vaovao raha 3 ny fitambarana izany tamin'ity taona ity ho an'ny paraboly Madagasikara. Roa amin'izy ireo no manomboka androany raha ny iray amin'ny taona ho avy. Misy dessin animé izy ho an'ny olon-dehibe ary koa ny ankizy ny chaîne transafricain hirahira eo amin'ny hira africaine toy hoe soukous, tombolo. Misy ihany koa ny trace urbaine izay chaîne malaza be eo amin'ny sehatra international ahitantsika ny R&B sy ny hip-hop malaza indrindra, izany hoe nouveauté rehetra amin'ny resaka hip-hop sy R&B. Ankoatran'izay nefa misy ihany koa ny fanatsarana ny chaîne Bein Sport izay efa fantatsika fa en parabola ihany no misy azy. Izany hoe ny fiampian'io chaîne io maimai-poana tsy misy sarany akoatra ny alohan'ny mpanjifa. Raha ohatra izy efa mpanjifa ny parabola dia mahazo an'ilay chaîne maimai-poana. Raha mbola tsy mpanjifa kosa nefa izy dia afaka miditra amin'ny parabola Madagasikara dia mahazo ny chaîne rehetra anisan'ilay chaîne. Ho an'ny Canal Plus, midina hatramin'ny R1 ny vidin'ny décodeur nanomboka omaly. Tolotra izay natao ho an'ny fety ary tazonana ny toky nomen'ny orinasa ireo mpanjifa mba ho takatry ny fahefa-amin'ny vidin'ny mpanjifa hatrany. Mazava ny fipetraky ny fifanarahana. Les nouveaux spots qui ont été tournés pour Canal+ sont des spots entièrement malgaches et destinés aux malgaches. On a depuis quelques mois, les études montraient que les gens pensaient que le décodeur de Canal+ était très cher et que les abonnements aussi. Et donc on avait besoin de faire un message très clair sur le fait que le décodeur, il est pas cher. C'est maximum 40 000 arrières, 20 000 arrières pour les évasions, 10 000 arrières pour les liés. À partir d'Access Plus, et que les abonnements commencent à 20 000, 40 000, 60 000. Tolotra manaraka ny fivaroan'ny toetrandro no atolotra ireo orinasa mpivarotra vokatra fahitalavitra amin'ny zanabolana roa ireo. Misy avokoa ny fipetra ho an'ireo mpanjifa mandray sy manaraka izany. Fihenam-bidy sy fanolorana tolotra vaovao no paikady entin'izy ireo an'ny mpanjifa. Miresaka izay vaovaon'ny faran'ny taona sy fetin'ny noely izay ihany kosa isika teo dia itsika maranana ny fampahalalam-baovao ary dia mirosa amin'ny asa tanana tolotra ho fanomezana ho an'ireo aman-dreny ireo ankizy mpianatra eny amin'ny ambaratonga voalohany na ny ambaratonga fototra paikady iray moa izay hoentin'ireo mpanabe hampatsiro ny saina sy hakinga ihany koa ny mpianatra amin'izao fotoana izao. Narindra randreny manana hatrany. Efa manakoako any an-tsekoly ny Petit Papa Noël vanim-potoana ny fety ny asa tanana ankizy any ampianarana. Endrika iray anehoan'izy ireo fankasitrahana atolotry ny iray aman-dreny izany. Kolontsaina tsy napetraka ao an-tsaina mianatra ny vanim-potoana rehetra izay manamarika ny taona tahaka ny Paka,
fetim-pirenena sy ny noely. Fianarana asa tanana na travaux manuels izay mba ahafahan'ny mpianatra lokinga sy antsilosaina. Ty manokatra amin'ny vavahady-tsain'ilay ankizy aloha voalohany indrindra dia eo koa moa hoe amakizy azy mbola anatin'ny fitaizana azy ihany koa zay hoe ohatran'iny zany zavatra hoe tsara tarehy zany a, mampianatra azy ny atao hoe couleur, mampianatra azy kirakira matériel be dia be zany le hoe travaux manuels. Herinandro faramialohan'ny fialan-tsasatra saika manao izany avokoa ireo mpianatra majinika manodidina ny 10 ka hatramin'ny 3 taona. Manaraka akaiky ny mpianatra ny mpampianatra eo amin'ny fampiasana ny fitaovana tahaka ny hety sy ny loko, ny baoritra sy ny taratasy. Ny fampiasana ny tanana sy ny saina no tanjona indrindra mandritra ny taom-pianarana. Zao manao karakara chapeau de Noël zany dia misy koa ny atao hoe sapin de Noël ampiasaina peinture zany dia peinture ny ampiasaina amin'ilay izy. Iny zany mba hoe ampahafantarana azy ny couleur dia le sapin zany mba ampahafantarana anazy koa hoe zany ny atao hoe symbole ny Noël. Mahakizy ny ankizy dia tena faly izy, tena faly mihitsiny a. Dia iny zany dia tadidiny foana hoe tamin'izany nianatra ohatr'izao dia maîtresse zao nanao an'iny ary dia sarobidy aminazy tokoa iny rehefa tonga any an-trano tsy azo kitikitiana. Mitaiza ny ankizy amin'ny alalan'ny fianarana asa tanana any am-pianarana indrindra amin'izao akatiky ny fankalazana ny hoe izao. Ny travaux manuels izay tafiditra amin'ny fitaizana ny ankizy sy fanarana misy amin'izy ireo. Fampianarana isaky ny zoma izay anokanana 30 minitra ho an'ny fianarana iray eto an-drenivohitra. Farany herinandro izay ahafahana mampiatra izany any an-trano. Découpage dia manao sary atoditody ireny amin'ny papier carton atao amin'ny crayon. Dia teo manamboatra manamboatra chapeau ana. Sapin de le Noël, de sapin de Noël la be de pena. Asina luan le olona. Dia inona no ampiasaina? Luan. Dia mahay ve? Dia mahay découpage koa. Dia atao any an-trano ve ilay izy? Atao aty. Fitaizana ny ankizy hanome sy hanolotra ny avy any aminy sy ny asa tanany. Ankoatra ny fanolorana ny sangana asa vitan'ny ankizy any am-pianarana, isan'ny fandaharam-potoana ny sekoly maro ihany koa amin'ity herinandro faramialohan'ny Noël ity ny fampianarana ireo karazana dihy sy tsinjery samihafa. Toc toc toc, Père Noël, es-tu là? Je sors avec le cadeau. Dia ny fanadidiny iny ihany koa tompoko kilasy tompoko vavy no hoe tsika maranana ny fampalalam-baovao tamin'ity ariva ity ankasitrahana ianao sy isorana ihany koa nanaraka izany hatramin'ny farany dia mametraka ny veloma mandra-pitafa mandra-peona ho amin'ny rampitso indray.